Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana mahomby izay vokarin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jona. Ny lohahevitra hojerentsika an'io dia mikasika indrindra ny iraka fanaraha-maso sy fanjohian'ny zava-bitan'ny fandaharanasa FORMAPROD izay vatsian'ny FIDA vola. Tsy ampiandrelanao ary izay fa andeha arahantsika avy hatrany izany. Isan'ny asa ambony ny asa famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra noho izy mampitombo ny toe-karena malagasy. Arak'izany, ny fampandrosoan'ny fambolena sy ny fiompiana eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia antoka lehibe hiadiana amin'ny fahantrana eto Madagasikara. Maro ireo tanora ny tsy anasa, tsy nahavita fianarana nefa manana finiavana hivoatra. Manome tosika azy ireo ny fandaharanasa FORMAPROD izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jona izay vatsian'ny FIDA vola. Tetika asa iray mampiofana ireo tanora 14 ka hatramin'ny 19 taona maniry ho lasa matianina, teknisianina na teo mpandraraha amin'ny asa famokarana ary hatramin'ny taona niforonany tamin'ny taona 13 dia tanora miisa 5,900 sy 7,000 sy 9 no nahazo fiofanana. Hatramintsika amin'ny teny izao zany dia eo amin'ny tanora 7,000 sy 9 io no efa vita fiofanana dia misy eo amin'ny 2,3 io zany mbola hofanana raha toa ka raha hetsy ny Tanjona zany hotratrarina amin'izay. Ankoatra ny fampiofanana an'ireo tanora ireo moa zany dia misy ny fanohanana azy ihany koa amin'ny fidirana ao anatin'ny sehatry ny famokarana dia ao anatin'izay ny asa tanterahiny FORMAPROD dia ny fiahian'ny na ny accompagnement izahay dia eo ihany koa ny fanomezana an'ireo tosika entina mampiatra sy entina manomboka an'izay asa tanterahana izay. Hatramin'izao aloha zany ny tanora nahazo an'izay hoe fiahian'ny izay tamin'ireo le tanora 7,000 sy 9 nahazo fiofanana dia eo amin'ny 5,000 eo zany no efa nahazo an'izay toana sy fiahian'ny izay. Anisan'ny sitraka ny fiofanana ho tantsaha-matianina i Rasinofon-Jatovo Aina Sarobidy izay lasa mpandraraha ka mitantana ny MFR Anjorobe izy ankehitriny. Za zany anisan'ny ankizy nitohanan'ny FORMAPROD tamin'ny 2014 zany afaka baka dia efa nanam-paniriana ny ho lasa teknisianina 2016 zany naheno an'izay dia nakao ambroan'ny FORMAPROD tamin'izay dia nisoratra anarana dia nisy ny entretien natao dia voalaza moa hoe manao concours voaray zany tamin'ilay entretien dia manao concours eny Abevalala iny hoe fianarana dia rehefa nandeha ny concours dia anisan'ny afaka concours somatsara dia nianatra teny Abevalala nanomboka 2016 2017 2019 zany telo taona 2019 no nivoaka teny de décembre 2019 dia tao aorian'izay nananieritreritra hoe raha misy ny asa azo atao afaka miasa aty amin'ny toerana niangana aty Anjorobe ihany dia misy ny stage izay nataoko tao zany hoe nisy hoe mandray stage ny FORMAPROD dia nandefa dossier moa dia nanao stage tao nandritra 3 volana nanomboka février dia tapitra volana mai dia tao anatin'izay volana mars ny MFR Anjorobe no nitady hoe directrice dia nametraka dossier tamin'izay dia mba voaraiso masara dia directrice ny MFR Anjorobe za amin'izao fotoana izao. Francia ihany koa dia tanora nahazo tohana sy fiofanana avy amin'ny FORMAPROD. Formation nomeny FORMAPROD anazy zany dia formation kiomana famokarana légumes dia tao anatin'izay formation izay dia nomeny kit famokarana légumes za borety zesika masomboly. Za moa zany tanora ny tenako dia tsy mionona amina sehatra anankiray fa miezaka mikaroka dia niditra tamina syndicat anankiray za syndicat réseaux sociaux izay miara-miasa amin'ny FIDA dia manome fiofanana ho futur jeune responsable zareo dia tao amin'zareo nahazoaka an'izay fiofanana izay dia fanentanana metefa amin'ny tanora namana izay mbola tsy anasa izay mipetraka ety ambanivohitra hisehatra ny asa ety amin'ny tontolo ambanivohitra satria tsika rehefa ety amin'ny tontolo ambanivohitra dia tsy afaka ny andeha hitady asa any Antananarivo any Antanandehibe hoe hiasa amina birao fa
tsy maintsy tsika isihatra ety amin'ny tontolo ambanivohitra, ny sihatry ny tontolo ambanivohitra nefa mbola maro be ny azo trandrahana. Pa ihany kosa dia niofana teny amin'ny FIFA Bevalala ary notohanany fandaharanasa ny fianarany mandra-pivoankazy ho lasa mpiompy akoho manatody lava, matianina sy mahavelo tena. Niofana momban'ny akoho manatody lava sy tany amin'ny FIFA Bevalala. Ny vola azo tao anatin'ny voly avitra no nangonina, natao tao anaty boatin-drakitra, noentina ny angana voalohany. Akoho 520 isa noentina ny angana. Io no hiezaka voalohany tsy maintsy natao. Dia niezaka ako ny antson'ny CIP hoe zahako efa nanao an'ny fiofanana tamin'ny Bevalala ka ny antson'ny CIP hoe mba tongava aty mba tsy dio zahay. Dia tonga izy dia mifampiresaka teo zahay hoe tiry madama akoho 520 raha ity no karakaraika eto maty andro sy very fotoana. Dia niezaka sy nanao compte zahay dia tsy maintsy nofianoko 100 lay akoho zay vola efa azoko tao aminatin'ny resaka voly avitra. Miisa 300 sy 2,4 alina ireo tanora nahazo kit de démarrage ary anisan'izany faniry izay tanora niofana momba ny fiompiana akoho gasy no hatsaraina ary kit de démarrage avy amin'ny FORMAPROD. Ionja kosa dia tovolahy nanaraka ny fiofanana momba ny kisoa mpiompy izay kehitriny ary noho ny kit de démarrage azony tamin'ny fandaharanasa dia kisoa 10 sy akoho manatody lava maro no ananany ankehitriny. Ankoatr'izany dia maro ny ivitoerana narenina sy natsangan'ny fandaharanasa izay mampiofana ny tanora ho lasa tanitsamatianina toa ny CFA Anjepy ao amin'ny komuna Manjakandriana izay notohanan'ny FORMAPROD tamin'ny taona 2012 sy 2000. Tovavy nivoaka avy tamin'izany ivitoerana izany isonta niofana momba ny fiompiana kisoa izy ary ankehitriny 12 ny kisoa ananany raha niainga tamin'ny zana-kisoa 3 izy teo aloha. Nanatanteraka ny fiofanana roa taona tao amin'ny CFA momba ny resaka fambolena sy fiompiana. Nanao ny tetikasa koa ny 12 Novambra 2012. Ny nanomboaka an'izany dia kisoa 3 nomendray aman-dreniko ireo dia ny sakafo moa nanao fisamborambola. Ihany koa nisy ny akoho enina 5 vavy dia raila ireo no netiko nampivoatra ny famokarana. Ny asa fiompiana sy fambolena tena mahavelona. Ivitorana tsara izy dia mahavelona fa matetika indrindra ho antsika tanora misy ny miteny hoe ohatrany hoe atao ambanin'ny raha vao resaka fiompiana sy fambolena fa rehefa ivitorana io tena mahavelona. I Lancia indray kosa dia niompana tamin'ny fiompiana bitro ary niainga tamin'ny vola 3,000 ariary izy. Ankehitriny efa miara-miasa amina hotely any an-toerana izy ary mamatsy bitro azy ireo. Le bitro moa araka amin'ny bitro azy dia mitera bitro miteraka isam-bola dia izay ny antony varotana azy matetika. Zany hoe lalam-barotra an'io isaky ny efa bolana zany. Efa bolana mivarotra le bitro. Dia efa misy ny hotely mpandray mivokatra, dia misy koa ireo orinasa, dia misy moa ny olon-tsotra tsy voafetra. Dia izany hoe ny le hotely maka foana izy raha isan'andro ary fa tsy voatery fa ny anaty efa atao contrat isaky ny efa bolana. Ankoatran'izay moa efa zao sahady dia efa mieritreritra ny famaranana ny fandaharanasa zany izahay dia tokony efa manoratra ihany koa ny pakiady entina ataontsika hoe mampitohy sy mampaharitra ny vokatry ny asa izay notanterahina. Dia izay indray masaka azo narosoantsika rehetra tamin'ity volana Septembre ity. Misaotra ireo teknisiana nanatotosany fandaharana ary manome fotoana anareo amin'ny iray volana toy izao indray. Veloma tompoko.